tsara ny tompo raha lasianabavy. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Araka ny tenin'ny rahalafaly teo a, Et comme le frère Fali a dit tout à l'heure, tokony tsy mangatsiatsika isika. nous ne devons pas être refroidis. Azay no antony amaizan'ny tompo antsika ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity a, Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne sa parole aujourd'hui, mba ahafahantsika tena tafiomana amin'izao vaninandro farany zao. afin que nous puissions être prêts en ces derniers temps. Amen. Amen. Mila mafana ho an'ny tompo isika, zélé pour le Nous Seigneur. devons être zélés pour le Seigneur. Amen. Mila mirehatra ho an'ny tompo isika. Nous devons être fervents et être zélés pour le Seigneur. Amin'izao farany taona izao raha zay ny araka ny teny ranabavy Gina teo a, Et comme la sœur Gina a dit tout à l'heure, en cette fin d'année, raha araka ny calendrier an'olombelona moa zany a, selon le calendrier de l'homme, fa kosa raha ny calendrier an'Andriamanitra mais selon le calendrier de Dieu, dia tena vaninandro farany zao. nous sommes dans les derniers temps. Fa hiampita ny 2026 indray zao tsika zao, Mais nous allons passer à l'année 2026. dia tsy fantatro hoe manamarika inona aminareo a rehefa mandalo taona ohatr'izay isika, miampita taona tahak'izay isika. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous marque quand on passe d'une année à une autre. Fa manamarika zany ho anahy manokany, Mais pour moi, ça me marque. manamarika zany a ny fahelantsika ao amin'ny tompo. Cela nous marque notre ancienneté dans le Seigneur, Fahelantsika ao amin'ny tompo. notre ancienneté dans le Seigneur. Dia nefa aiza ho aitsika ankehitriny raha lasianabavy. Mes frères et sœurs, où sommes-nous aujourd'hui? Ara-panahy, Spirituellement, ara-panahy ny resaka raha lasianabavy. on parle spirituellement parlant. Andao tsika tsy resaka amin'ny hoe nahazo asa ve isika, Allons ne pas dire nous avons eu un travail, na nanambady isika, ou bien nous nous sommes mariés, ny zavatra rehetra hita maso ivelany, tout ce qu'on voit à l'extérieur. fa ny fahelantsika ao amin'ny tompo ankehitriny. Mais notre ancienneté avec le Seigneur, dans le Aiza ho Seigneur, aizitsika ankehitriny. où sommes-nous Teneny eo akaikinao actuellement? hoe aiza ho aiza ianao ara-panandro Dis à any ton voisin ou ta voisine, où es-tu spirituellement? a. Ary izay mihitsy mantsy ny taridalan'ny tompo amintsika androany a, Et c'est la directive du Seigneur aujourd'hui ampatsiaro atsika, pour nous rappeler, ampatsiaro atsika raha lasianabavy frères et sœurs, fa kristianina isika, que nous sommes des chrétiens natson'ny tompo isika que le Seigneur a appelés hiaina toe-panaraka an'Andriamanitra. pour vivre un état d'esprit selon Dieu. Firifiry a ny olona ela tao amin'ny tompo, Combien sont les gens les anciens, ny qui sont fahelan'ny olona anciens, tao amin'ny tompo, l'ancienneté. l'ancienneté d'une personne dans le Seigneur? Misy olona efa tena ela tao amin'ny tompo Il y a des gens qui ont été avec le Seigneur depuis longtemps, fa mbola tsy mahavita manombo ny nofiny ihany izy ho amin'ny famonoany ny vadiny. mais ces personnes n'arrivent pas à renier, à crucifier sa chair Tsy mamono ny vadiny, pour ne pas battre sa femme. battre sa femme. Fa ela ao amin'ny tompo isika, manana atao hoe ancienneté ao amin'ny tompo isika, Nous avons une ancienneté, ça fait longtemps qu'on est avec le Seigneur, fa tsy mahavita manombo ny nofontsika isika. mais on n'arrive pas à crucifier notre chair. Misy olona raha lasianabavy vita batisa, Il y a des gens, frères et sœurs, qui sont baptisés. tsy haiko na tsy mazava amin'ilay olona hoe inona marina ny hevitry ny batisa. Je ne sais pas si c'est clair pour ces personnes, c'est quoi le baptême exactement. Fa tamin'ny farany teo isika nanao batisa raha tsy diso aho a. Mais la dernière fois, nous avons eu un baptême. Tao alohan'izay ihany koa nisy taona raha Joseph fa tatia nanao batisa ihany koa Mais tsika. avant cela, le frère Joseph était ici, nous avons fait un baptême. Dia ny zavatra ny interpellé, zavatra tena nakasika tamin'ny zavatra nyteneniny a, Mais ce qui m'a vraiment interpellé, d'après ce qu'il a dit, dia hoy sisy est-ce que la personne est vraiment née de nouveau? tena niova fo marina, converti marina ve le olona, Est-ce que la personne est vraiment convertie? tena vonina marina ve le olona andevina ny fiainana dia hiaina fiainam-baovao. Est-ce que la personne est prête pour vivre
une vie nouvelle. Fa zany raha lasianabavy mahatonga ny fiainana maha-kristianina ohatran'ny sosofy teny azy ohatran'ny sady tsy mafana tsy mangatsiaka Et c'est pour ça qu'il y a une vie chrétienne tiède, sady tsy mafana tsy mangatsiaka dans la tiédeur, manao mamevana ny nofiny hatrany qui nourrit sa chair hatrany davantage. fa nefa raha lasianabavy tsika tena tsony ny tompo a Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés hankato azy pour l'obéir, hankato azy hankato ny teniny obéir à sa parole. amen Amen. za tsaroko tsara tamin'ny andro ny fivavahapoko a Je me rappelle quand je me suis convertie, za tsy nahalala fivavahany zany mihitsy je n'avais pas de quoi? De religion. tsy nahalala an'izany protestant katolika sy ny Je ne ambiny zany savais pas les branches, les protestants, les catholiques. fa olona tsotra nandeha tamin'izao niaina amin'ny maizy aho fotsiny a Mais moi, je vivais comme je suis, maha-olombelona en tant qu'humain. ary tena fahagagana raha ho anahy manokana ny fiovapo a Mais pour moi, personnellement, quand on est converti, c'est vraiment un miracle. dia zao ny zavatra nitranga rehefa niova fo a Et ce qui s'est passé quand je me suis convertie, tena niova tanteraka j'ai changé totalement. tia mozika roka be taloha a J'aimais bien les musiques rock, fa tonga dia lasa voakasiky ny hiran'ny tompony foko dia lasa tia hira malefaka be indray avy mais eo. mon cœur a été touché par la louange du Seigneur et j'ai aimé les musiques calmes, douces. dia le hitanareo le expression ana adoration Et tena vous- nakasika ny foko Et vous voyez l'expression de l'adoration, cela a touché mon cœur. tena rehefa mare olona tena henoko hoe tsy hira fa maheno olona misexprimer amin'Andriamanitra miresaka amin'Andriamanitra Et j'entends vraiment une personne qui s'exprime et qui adore Dieu, qui parle à Dieu. tena matsapa mihitsy hoe tena miaika an'Andriamanitra io olona io Et je ressens que cette personne accepte vraiment le Seigneur. tamin'izany andro zany a À cette époque, dia tena voatsindrona ny foko mon cœur a été interpellé. ary misy zavatra anankiray teneniko anareo a nanisany nikasihan'ny tompo ana voalohany a Et il y a une chose que j'aimerais vous partager. La première chose à laquelle le Seigneur m'a touché, dia le hiran'Riza Rasolo Lehibe iny hoe c'est le chant de Riza Rasoul Jaipé qui dit novelary ao ampoko ankehitriny iny ny hira reko voalohany indrindra hira fivavahana c'est la première chanson chrétienne que j'ai entendue. dia fantatra fa tamin'ny andro anankiray Et je sais que ce jour-là, tena natsapatsapako hoe lavitra ny tompo hay hoe misy zany Andriamanitra zany j'ai ressenti que j'étais loin du Seigneur. Ah, il y a un Dieu en fait. dia nanomboka tamin'izay aho voakasika any amin'ny tompo a Et à partir de ce moment, j'ai été touchée par le Seigneur. tsy niova fo tao am-piangonana Je ne me suis pas convertie à l'église, fa niova fo tao an-trano mais je me suis convertie à la maison. zany rehetrarehetra zany dia fahagagana souveraineté an'Andriamanitra mahamasy mandidy an'Andriamanitra Et tout ça, c'est un miracle et qui montre la souveraineté de Dieu. iza moa tany ampe filoha kely tany Qui suis-je, moi, qui étais un peu flou, no kasihan'ny tompo hoe que le Mitendren'ny Seigneur tompo. a touché et le Seigneur a choisi. amen Amen. dia raha natsapany zany dia tena nisy fiovapo teo amin'ny fiainako raha lasianabavy Et si j'ai ressenti cela, mon cœur a changé, frères et tena sœurs. converti raha Je lasianabavy suis convertie, frères et sœurs. ary a lasa tsy nisy zavatra natakaloko an'ny tompo intsony Et je n'ai rien... tsy nisy zavatra natakaloko an'ny tompo intsony je n'ai pas changé le Seigneur contre autre chose. amen Amen. fa naleoko tena nanao an'ny tompo voalohany ho zava-dehibe indrindra Mais j'ai considéré le Seigneur comme en premier lieu. tsaroko tsara classe de terminale Je tamin'izany me rappelle en classe de terminale, tena tonga dia tsy menatra zany ianao mitorony filazantsara amin'ny mpiara-mianatra je n'avais pas honte d'évangéliser auprès des étudiants. rehefa tonga mipozy amin'ny satria misy taona mirava am'roambe folo dia miditra mirona amiray a Il y a les moments de pause déjeuner. Des fois, on termine à midi, on commence à 13h.
dia manoratra hoe tianao Jesosy ngeza be eo amin'ny tableau. Et j'ai écrit au tableau, je t'aime Jésus. Zany ny zotom-po zany ny hafanam-po tamin'izany. C'était mon zèle à cette époque. Tao an-trano ry Miora mbola tsisy niova fo. À la maison, Miour, elle n'était pas encore convertie. Fenoko verseny tao an-trano teo amin'ny varavarana. J'ai rempli des versets à la porte de Tena notre niova maison. foa raha lasy anabavy. Je me suis convertie. Miora zao mihitsy ny teny anao hoe C'est Miour même qui m'a dit, secte. tu es une secte. Fa saorana ny tompo a fa nisy taona koa nanana fahafana nanasa Miora Mais on remercie le Seigneur, j'ai pu inviter Miour. dia niova fo koa Miora. Et Miour aussi est Alléluia. converti. Amen. Amen. Dia zany zavatra zany a tsy haiko hoe tsapany taranaka ny génération aty aoriana ve Et ça, je ne sais pas si la génération actuelle ressent cela, ny tena fiovam-po marina. la vraie conversion. Tokony tsy atakalontsika ninninona. On ne devrait pas échanger ça avec autre chose. Marina tsy tanterakantsika mbola manana fahalementsika. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, nous avons nos manquements, nos faiblesses. Fa raha tena niova fo marintsika raha lasy Mais anabavy si nous sommes vraiment convertis, frères et sœurs, dia mitodika foantsika ny any amin'izay ny andohantsika. et on regarde toujours là où nous avons commencé. Na dia misy taona tsika lavo sy lafaka. Et même si nous chutons parfois, Amen. Amen. Dia tsy misy atakalontsika izay fiovam-po izay firaisantsika izay fiombonatsika sy fihavanantsika amin'Andriamanitra Nous izay. n'allons pas échanger cette unité, cette conversion Tsisy avec autre atakaliko raha chose. lasy anabavy an'izany. Tsy misy atakaliko an'izany. Je ne vais pas échanger ça contre autre chose. Amen. Amen. Azay ny apolisihako antsika hoe raha niova fo marintsika ankehitriny. Et c'est pour cela que je vous exhorte, si nous sommes vraiment convertis, Tsika raha lasy anabavy azo lazaina ihany hoe fiangonana instruit, fiangonana ampitaovana araka na tenin'Andriamanitra. frères et sœurs, on peut considérer que notre Église est instruite selon avec la parole de Dieu. Mareny fampianarana tsy misy Nous kilemitsika. entendons la sainte doctrine, Fa tokony raisitsika mpamatorany reny. mais nous devons prendre cela au sérieux. Tokony tsy manao ny fiainana ho kristianitsika ohatrany hoe option. Nous ne devons pas considérer Safidy. notre vie chrétienne comme une option, hein, Safidy. comme une option, Fa tena tokony ho zavatra rehetra amintsika izany. mais il faut que ce soit pleinement pour nous. Amen. En Azay no ny tena mila tena iainantsika marina ny fiainantsika miaraka amin'ny Et c'est Jesosy. pour cela que nous devons vraiment vivre cette vie avec Jésus, Miaina an'izay fiainan'izay marina teneny eo akaikinao hoe vivre iaino a- cette vie. Dis à iaino ton ny voisin ou ta maha-kristianina, voisine, vivre cette vie chrétienne. iaino le fiainana maha-kristianina. Vis cette vie chrétienne. Tsy eto ihany Ce n'est pas seulement ici, fa na any am-piasana ianao na ao an-trano ianao. mais même au travail ou même si tu es chez toi, Iaino eo anatrehan'ny zanakao ianao iaino zany. vis cette vie avec tes enfants. Za nisy taona mifona tamin'izy da tamin'ny satria nisy taona reraka be tamin'ny herinandro. Il y a eu un moment, cette semaine, je me suis repentie envers mes enfants parce que j'étais très fatiguée. Dia lasa somary irrité akizitina. Alors j'ai été irritée envers eux. Dia alohan'ny atory a tsy Et- tiako zareo a atsapa hoe fananiana ry dada ny kizitina be. Et avant de dormir, je n'aimerais pas qu'ils ressentent pourquoi papa est tellement irrité. Dia tena nanetry tena satria ny tompo mihitsy namangy ny foko. Alors je me suis humiliée parce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a interpellée. Dia niteny tamin'ny Aiden niteny tamin'ny Joana mifono dada ho fa somary kizitina. Alors j'ai dit à Eden et Johan, papa vous demande pardon parce que j'ai été irritée. Hitanareo ndraindray zavatra kely ohatr' izany ara dia efa tsy vitan'ny kristianina manao azy Vous voyez, ankehitriny. même les choses minimes comme ça, les chrétiens n'arrivent pas à le faire actuellement. Satria mahazo vahana loatra ny nofo ankehitriny. Parce que la chair prend trop la place. Ty zavatra anisan'ny teneniko foana. Il y a une chose que j'ai toujours dit. Maninontsika toriana eto foana. Pourquoi on nous prêche toujours ici? Hoe mitondra ny azo fijaliana miara-miaritra amin'ny Kristy. Porter la croix, souffrir avec le Christ. Fa lasa atao tsaintsika fotsiny zany zavatra Mais zany. ça devient juste une connaissance pour nous. Fa rehefa eo amin'ny côté pratika eo amin'ny fampiarana isika Mais quand on les pratique, dia tsy vitatsika le izy. on n'y arrive pas.
eo anatrehan'ny vaditsika isika, face à notre femme ou notre mari, eo anatrehan'ny fakapanany ampiasantsika, face aux tentations au travail. tsy vitatsika raha lasa anabavy. Frères et sœurs, on n'y arrive pas. Fa niova fo ve tsika sa tsy niova fo e? Mais est-ce qu'on est vraiment converti ou non? Mila aseho atsika ny fiovapontsika raha lasa anabavy. Notre conversion doit être vue, nous devons montrer cela. Mila fantatry ny olona ny fiovapontsika. Notre conversion doit être connue par tous. Amen. Amen. Manomboka ao an-trano azy. Ça commence à la maison. Amen. Amen. Mila fantatry zany. Cela doit être connu par tous. Ary zay fiovapo zay a dia arahan'ny fakatoavana. Et cette conversion est suivie par l'obéissance. Zay ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra atsika androany a. C'est le thème de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Hoy tsisy hoe aoka ho relaza amin'ny olona rehetra ny fakatoavanareo. Que votre obéissance soit connue par tous. Aoka ho relaza amin'ny olona rehetra ny fakatoavanareo. Que votre obéissance soit connue de tous. Tenin'ny Paul zany a ao amin'ny Romanina. C'est Paul qui a dit cela dans Romains. Dia jerentsika ny fomba nitondran'ny Paul ny zavatra rehetrarehetra. Et allons voir comment Paul a considéré cela, A conduit tout a cela. conduit tout cela. Satria raha lasa anabavy nisy karazana kristianina Parce que, frères et sœurs, il y a plusieurs types de chrétiens tamin'izany vaninandro zany. à cette époque Izay nilana nitondra équilibre Paul, nitondra fifandanjany Paul. dont Paul a besoin de porter un équilibre. Ary tena za tena misaotra ny tenin'Andriamanitra Et moi, je remercie la parole de Dieu satria tena manazava ny fiangonana ankehitriny. parce que cela éclaire l'Église en ces Alléluia. derniers temps. Alléluia. Nisy fiangonana voalohany efa tonga ohatra ho atsika L'Église primitive est un exemple pour nous. ary tiany tompo isika tena anahaka ny ohatra sy ny fahalemen'izy ireo a sy ny hoe taiza ho aiza nahalavon'izy ireo. Et le Seigneur veut que nous prenions exemple sur eux et voir où est-ce qu'ils ont chuté. Dia nivelary ny tompo amintsika mazava be ny teniny. Et le Seigneur nous éclaire sa parole à nous. Amen. Amen. Ao amin'ny Romanina ny vakitsika. Nous allons lire dans Romains. Tantara kely fotsiny a mahakasika ny Romanina Juste une petite histoire par rapport aux Romains. mba afantarantsika ho inona ny contexte dia inona ny votoatiny mahatonga ny Paul a miresaka ao anatin'reto taridalana vitsivitsy reto a. Afin de connaître le contexte et pourquoi Paul nous parle, nous conduit à ces paroles. Zavatra mila fantatsika dia zao hoe nisy karazana kristianina anankiroa tao a Roma. Ce que nous devons connaître, c'est qu'il y a deux types de chrétiens. Nisy an'ireo a jiosy tao a zay niova fo, Il y a les juifs convertis dia nisy ihany koa tao a an'ireo jentilisa zay voavonjy tsy nisy lalàna. et les païens sauvés sans la loi. Dia za mahita hoe ny fiangonana Et moi, je vois que l'Église, ohatra manantonantona kokoa satria tsika jentilisa raha teo fa ny tarataratry ny fiangonana ankehitriny zany. mais l'Église Ni se indiqué. rapproche beaucoup plus si on l'image en fait, Oui, oui. voilà. Dia zao hoe manaraka an'ireto jentilisa voavoa L'Église en ce moment se rapproche de ces païens sauvés sans la loi. ny jiosy ny hevitra Les Juifs, ils pensaient, satria nanana ny lalàny Mosesy izy ireo zay lovany. parce qu'ils ont eu la loi mosaïque qui sont leur héritage, Dia nieritreritra izy ireo amin'ny alalan'ny lalàna no mahavonjy anay satria izay manana ny lalàna. et ils ont pensé qu'ils seront sauvés à travers la loi parce qu'ils ont la loi. Dia teo anatin'ity fiangonan'ny Roma ty ihany koa nefa nisy an'ireo jentilisa tsy nanana ny lalàna tsy jiosy zany. Mais à travers cette église à Rome, il y a eu les païens qui ne sont pas des juifs Dia voavonjy izy ireo et ils sont sauvés, fa tsy nisy lalàna. mais il n'y avait pas la loi. Eo amin'izay sehatra anankiroa zay a samy diso izy rorotsiny. Et les deux, que ce soit les juifs et les païens, ils ont tous tort. Tous les deux. Jiosy a tort. nieritreritra hoe ho amarinina amin'ny lalàna izy ireo a, Les juifs pensaient qu'ils sont justifiés par la loi, fa ny jentilisa kosa dia nieritreritra mais les païens, ils ont pensé, hoe zay a dia efa mino voavonjy zay fa tsy mila makatoa. hein, nous sommes croyants, mais nous n'avons pas besoin d'obéir. Zay mihitsy anefa nitaratry ny fiangonana ary atao hoe zavatra nikirina amin'ny majentilisa atsika. Et c'est à cette image que l'Église se présente, et c'est un reflet de... Parce que nous sommes aussi des païens convertis.
dia ohatrany hoe mino ny olona voavonjo ny olona Et comme si les gens sont sauvés et fa ils tsy sont raha hevitra croyants, ny ambony mais ils ne considèrent plus le reste. tsy mampanina ntsony nahoana nahoana ny toe-panahiko Cela ne me fait rien par rapport à mon état d'esprit. zay mahatonga ny paoly miresaka ny eo amin'ny romanina Et c'est pour cela que Paul parle dans Romains ozy fa soavana ataonareo tsiny anotana fialatsiny anotana que la grâce est une excuse pour vous, pour andehananareo péché, araka ny nofo pour marcher selon la chair. fa lalasianabava Mes frères et nantsona sœurs, isika ankatoa an'andriamanitra Nous sommes appelés à obéir à Dieu. amen Amen. andovaka itsika ny romanina toko fahinambin'ny folo Allons lire dans Romains chapitre 16, teny andininy fasivy ambin'ny folo ka hatrano fahadimy amin'ny roapolo mivakiko andininy fahinina amin'ny roapolo azafady au verset 26 jusqu'à 29. vakiko daholo aloha dia avy eo mamaky mialy avy C'est eo combien? Romains 16 verset 19 jusqu'à 26 jerenareo ty tenin'ny paoly ty zay isotomantsika ny taridalan'ny tompo androany fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo rehefa mahita hoe fanarahanareo azy zay ny andika amin'ny baiboly tenin'ny malagasy azy fa obéissance ny dikany eo amin'ny teny frantsay fakatoavana zany amen fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo ary faly aho noho ny aminareo satria tiako endry amin'izay tsara ianareo ary tsy aro amin'izay ratsy fakelo miana Au verset 19, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. ozy izy hoe efa niely any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo Il est écrit, votre obéissance est connue de tous. amen Amen. satria reto romany reto a dia tena hoe naneo an'izany satria rehefa nitondra an'izay équilibre zay rehefa nitondra an'izay fifandajan zay paoly a Parce que ces Romains ont montré cela, parce que quand Paul a amené cet équilibre, any amin'ny romanina toko voalohany izy vakitsika rehefa eo au Romains chapitre 1er que nous allons lire plus tard, fa nanazava mihitsy foly hoe ny finoana ozy izy dia tokony arahana inona arahana et fakatoavana Paul a bien expliqué que la foi doit être accompagnée des œuvres. amen Amen. obéissance Obéissance, obéissance. tokony arahana fakatoavana ny finoana La foi doit être accompagnée d'obéissance. satria isika raha lasanabavy andra re mianina hoe za efa voavonjy ny tompo maimay pona Parce que parfois, nous, frères et sœurs, nous disons, non, moi je suis sauvé gratuitement. samy nanana ny fomba nkasihan'ny tompo atsika sika tanoany Le Seigneur nous a touchés de différentes manières là où ohatrany nous aty ohatra étions. ny teneniko atsika hoe tena fanendren'andriamanitra prédestination n'andriamanitra hoe tsy ory aria lavitra ria fa hovidia kasihako tsotra zao Comme pour fotsiny moi, quand je vous ai partagé, c'était une prédestination. Tu étais loin, mais je vais te choisir. amen Amen. tsika ihany koa samy manana ny tantarantsika isika Et nous, rehetrarehetra chacun de nous aussi, nous avons tous notre histoire. fa aiza ho aiza amin'izay a raha nomena finoantsika aiza amin'izay ny fanarahantsika aiza amin'izay ny fakatoavantsika Mais si on nous a donné la foi, où est notre obéissance? fa ozy izy eto hoe efa niely any amin'ny olona rehetra laza ny fanarahanareo Mais ici, il a dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. ary faly aho noho ny aminareo izy paoly Et Paul a dit, je me réjouis donc à votre sujet, satria tiako endry amin'izay tsara ianareo car soyez sages en ce qui concerne le bien ary tsy aro amin'izay ratsy et purs en ce qui concerne le mal. dia ny andininy fa efatra amin'ny roapolo ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy zay zany ny tahiran'izy ireo dia niny ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy amen Amen. Au verset 24 Au verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. izay ny Amen. tahiry azy ireo zay ny préserve azy ireo C'est cela qui les a préservés. maneo amintsika zany fa mila ny tenin'Andriamanitra mandrakariva isika raha Cela lasaina nous bavy. montre que, frères et sœurs, nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour. amen Amen. ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsaraka sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy araka ny fampisehoana ny zava-niafina zay voafinatin'ny fahagola Au verset 25,
à celui... 24. C'est 25 pour moi, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Ah oui, ok. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Jereo izy a lay filazantsara zay voafina fahagoa lay fitorianan'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara kosa izy Paul. Paul a dit l'évangile, la prédication de Jésus-Christ Zay voafina efa tamin'ny fahagola izany. Jerenareo tsara. conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Fa Regardez, frères et ankehitriny sœurs. tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra dia itsika jentilisa ahatonga fanekena finoana. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Amen. Mazava be ny ten'Andriamanitra raha La lasana parole de vavy. Dieu est claire, frères et Hoy izy sœurs. hoe ny tsara kosa izy Paul izay voaraiko L'évangile que j'ai reçu sy ny fitorinan'i Jesosy Kristy. et la prédication de Jésus-Christ, Izay no nitahiry anareo, izay no mipreserve anareo. c'est cela qui vous préserve. Izany fitorinan'i Jesosy Kristy sy izany filazantsarako zany ozy izy Paul a. Cet évangile et la prédication de Jésus-Christ selon Paul, Zany zavatra zany izay voafina tamin'ny fahagola. cela était un mystère caché pendant des siècles. Fa efa naseho kosa ankehitriny. Mais cela est manifesté maintenant. Ka nampahafantarina amin'ny firenena rehetra Et cela a été connu par toutes les nations mba hahatonga fanekena finoana mba hisy obéissance à la foi zany. afin qu'elles obéissent à la foi, qu'il y ait une obéissance à la foi. Amen. Amen. Raha lasiana bavy Frères et miteraka sœurs. inona ao antsika ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu nous fait naître quoi à l'intérieur de nous? Fa ozy izy hoe matona ampahafantarana zany ankehitriny Mais si cela était manifesté maintenant, dia hahatonga fanekena amin'ny finoana. cela mène à l'obéissance à la foi. Fa ny kristianina ankehitriny raha lasiana bavy Mais les chrétiens en ces derniers temps, frères et manao sœurs, tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra na dia taolana be aza ny tenin'Andriamanitra na dia ventikanina be aza ny tenin'Andriamanitra même si la parole de Dieu est une nourriture solide, les chrétiens ne considèrent pas la parole de Dieu. Ils prennent ça à la légère. dia tsy mandray an'izany izy ireo a tsy mahatonga fanekena amin'ny finoana ao anatin'izy ireo zany. Cela n'emmène pas une obéissance à la foi en eux. Tsy mahatonga fanekena finoana. Cela ne mène pas une Fa obéissance izy à Paul la hoe, foi. raha ny filazantsarako sy ny averika any izy hoe raha ny filazantsarako a Mais sy ny fitorinan'i Jesosy Kristy. Mais je répète encore, Paul a dit, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, Nampahery an'ireto Romana reto. pour encourager ces Romains, Namporisika azy ireo, nitaiza azy ireo. pour les exhorter. Amen. Amen. Io anefa hoy izy dia voafina hatramin'ny fahagola. Mais il a dit que c'est une révélation, c'est un mystère caché pendant des siècles. Fa naseho amintsika kosa ankehitriny. Mais cela est manifesté à nous maintenant. Ho antsika fiangonana Pour nous, l'Église, mba hahatonga fanekena ny finoana. Obéissance à la foi. pour mener à l'obéissance à la foi. Amen. Amen. Raha lasana bavy tsika tsy ampifakatoavana indraindray. Frères et sœurs, nous manquons d'obéissance parfois. Tsy manondry tanana nizaniza Je ne pointe du doigt personne, fa eo amin'ny mozanan'Andriamanitra tsika ankehitriny. mais nous sommes sur la balance de Dieu. Tandao tsika tsy hanamafotsony hoe azatsy zany tompo. Allons ne pas endurcir notre cœur en disant non, c'est pas moi, Seigneur. Fa mila za tsy teny akory hoe mila miakatra etape kely anankiray ianao fa tokony tonga dia manam-piretana be ianao. Je ne veux même pas dire que tu devrais monter vers une petite étape, mais il faut que tu aies un zèle. Satria raha mazava aminao ny tenin'Andriamanitra Parce que si la parole de Dieu est claire pour toi, dia izany no takian'Andriamanitra amintsika. c'est ce que Dieu réclame en nous. Amin'ny zavatra kely eo amin'ny fiainantsika ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra Dans les choses minimes dans notre vie jusqu'aux plus grandes. dia amin'izany nianaratsika amin'ny tompo. Et c'est pour cela que nous suivons le Seigneur. Nianaratsika amin'ny tompo. Que nous apprenons du Seigneur. Amen. Amen. Raha ohatra ka amin'izany atsika tsy mahay mangata-pamelana akory.
Si même auprès de nos enfants, nous ne savons pas nous humilier et demander pardon, ahoana no ahafahantsika manety tena amin'ny tsy haiko rahalahy na anapahafintsika. comment pouvons-nous nous humilier face à nos frères ou à nos sœurs? Mila mamono ny tenantsika isika. Nous avons besoin de faire mourir notre chair. Ary io naiza naiza io rahalahy sy anapahafy na any am-piasany ianao na any am-pianarany ianao na miara-manasa lamba ianao na miaraka manao inona amin'ny olona Et ianao. cela, c'est partout, que ce soit à l'école, au travail ou quand tu laves les linges, partout. Efa niely eny amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo. Votre obéissance a été connue de tous. Amen. Amen. Zany rahalahy sy anapahafy ny tokony fiainan'ny kristianina ankehitriny. C'est la vie que les chrétiens devraient avoir en ces derniers temps. Zany ny fiainana mila ananan'ny kristianina amin'izao vaninandro farany zao. C'est ce style de vie que nous devons avoir, nous les chrétiens, en ces derniers temps. Ndao tsika hivadika kely any amin'ny Romanina. Nous allons, Amin'ny Romanina toko voalohany. nous allons lire dans Romains chapitre 1er, Dia ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. au verset 5 à 8. Dia izao no lazainy, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena finoana, satria ny asa fanompon'ny apôstôly Paoly dia ozy izy hoe hitondra iny, hitondra fanekena amin'ny finoana ho an'ny jentilisa. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parce que... Satria zay ny apôstôlat, zay ny asa fanompon'ny apôstôly Paoly. Parce que c'est ça, c'est à cela qui est l'apostolat, Dia hitondra fanekena amin'ny finoana ny jentilisa rehetra. pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tsika rehetra zany rahalahy sy Et anapahafy. c'est nous tous, frères et sœurs. Ary io fahazavanao amin'ny Romanina io ny tiany Paoly apôstôly ambara amintsika Et cet ankehitriny. éclaircissement en Romains, c'est à cela que Paul veut nous dire en ce moment. Tiany Paoly sokafana ny saintsika, Paul veut vraiment éclairer notre intelligence, ny masom-panahintsika, nos yeux spirituels, ahitantsika fa tokony manana fanekena amin'ny finoana isika. afin que nous puissions voir, nous devons avoir une obéissance de la foi. Ahatonga fanekena amin'ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra, ary ianareo koa izay isan'ireny voantso ho an'i Jesosy Kristy, ho an'izay any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dia jereo amin'izay ny andinin'ny fahavalo. Et au verset 8, Voalohany misaotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa eran'izao tontolo izao nilazan'ny finoanareo. je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Na jios na jentilisa zany a, Que ce soit les Juifs ou les païens, tato amin'ity fiangonan'ny Roma ity a, dans cette église à Rome, dia eran'izao tontolo izao ny finoana izy ireo. leur foi est renommée dans le monde entier. Rehefa jova volombelona ny amin'ny finoana izy ireo, Quand ils ont témoigné de leur foi, dia eran'izao tontolo izao zany ireo fa nisy olona niova fo ireo. le monde entier a connu qu'ils se sont convertis. Dia ao amin'ny Romanina toko fahinambin'ny folo izy tsy nijanona izy tsy nianina teo amin'ny finoana io. Et dans Romains chapitre 16, il ne s'est pas arrêté juste par la foi, à la foi. Satria etsika Romanina toko voalohany a, Parce que ici, nous sommes dans Romains 1er. dia hoy sisy efa eran'izao tontolo izao ny finoanareo aloha voalohany indrindra. Il a dit en premier lieu, votre foi est renommée dans le monde entier. Fa ao amin'ny Romanina toko fahinambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo izy a, Mais dans Romains chapitre 16, verset 19, hoy sisy amin'ny olona rehetra niny ny fanarahanareo ny fankatoavanareo. votre obéissance est connue de tous. Zany hoe ao aorianan'ny finoana Et dia donc- misy inony misy fankatoavana. Et donc, après la foi, il y a l'obéissance. Fa ny kristianina ny jentilisa isika fiangonana ankehitriny Mais nous, les chrétiens, les païens convertis, nous, l'Église actuellement, lasa ohatry mandeha amin'ny fomba mpivavahana isika. nous marchons dans la religion. Tonga eto foana tsika isaky lahady, Nous venons ici tous les dimanches. nandritra ny 20 taona tsika niova fo, Ça fait 20 ans que nous sommes convertis, 5 taona tsika efa niova fo, 5 ans que nous sommes convertis, fa mbola mamono ny vady tsika ihany tsika. mais nous battons encore notre femme. Tsy manana fanetetena isika. Nous n'avons aucune humilité.
fa naiza raha nandray finoana isika za sura fa ty étape voalohany ty ty dingana voalohany ty. Mais partout, si nous avons la foi, et j'en suis sûr qu'à cette première étape, ity hoe ny finoanareo ty mino fa niavatsika rehetra mafantatra fa olona mino isika kristiana isika. cette foi, je crois que notre entourage, notre famille, nos amis pensent que nous sommes des croyants. Mino fa azonao antoka zany. J'espère que tu as cette assurance. Ary io ananatsika antoka zato isan-jato Et nous avons l'assurance à 100% fa reny zao tontolo zao fa mino isika. que le monde entier connaît que nous croyons. Nous sommes des Reny croyants, mpiray nous vody avons la rindrina foi. amitsika, reny avatsika fa olona niova fo isika. Nos voisins, nos familles, ils savent que nous sommes convertis. Fa firifiry amin'izy ireo kosa mareny laza ny fanarahantsika na ny fankatoavantsika. Mais combien d'entre eux connaissent notre obéissance à la foi? Raha lasianabavy mila miaina ny filazantsara izy. Frères et sœurs, nous avons besoin de vivre l'évangile. Satria ny finoana, Parce que la foi, ny fiovapo la conversion, tokony hiteraka fanarahana raha lasianabavy. cela doit Emmener. emmener une obéissance. Amen. Amen. Amin'ny fiainantsika tsotra indrindra Dans notre vie simple, ka hatrany amin'ny mety heverintsika ho sarotra indrindra, ou ce que nous considérons comme difficile et qui est dur, mila miteny ny fankatoavantsika. il faut que notre obéissance soit connue, parle d'elle-même. Amen. Amen. Raha tsy antsika dia kristianina mpandeha amin'ny fomba mpivavahana ihany. Sinon, nous sommes des chrétiens qui marchent dans la religion. Za raha lasianabavy rehefa mieritreritra ny fiainako ma-kristianina dia ohatrany hoe mieritreritra hoe miazakazaka zany a. Moi, quand je regarde à ma vie chrétienne, je pense comme si je cours vraiment. Misy Je fotoana suis dans tena une reraka, course. Il y a des moments où je suis fatiguée. misy fotoana mipetraka, Il y a des moments où je m'assois. misy fotoana mitomany, Il y a des moments où je verse mes larmes. fa tsy maintsy mitsangana Mais il faut que je me lève dia tsy maintsy maka-to. et je dois obéir. Amen. Amen. Ary io ady isan'andro io raha Et lasianabavy. c'est un combat de tous les jours, frères et sœurs. Firifiriny ny fakapana mitranga amintsika mandritry ny herinandro. Dans la semaine, il y en a combien de tentations? Fa firifiri no mba ezahantsika satria reny aneny maneho ny azakazakitsika e. Mais parmi ces tentations, c'est à cela en fait qui montre notre course. Satria raha vao oharitra isika ka mipetraka eo fotsiny ohatra hoe ahoana moa zany milaza an'izany, Passif. pasifa na ohatra ny hoe tsy mihetsika eo tsika, tsy manao ininona isika ny amin'ny fiainantsika fa mamela ny zavatra rehetra anao atsika victime. Parce que si nous sommes passifs ou oisifs et nous nous considérons comme victimes, Manao antenantsika ho victime amin'ny fakapanahy rehetrarehetra. nous nous considérons comme victimes de toutes les tentations. Tonga ny fakapanahy fangalarana. Il y a la tentation du vol. Mangalariko ty tompo. Oh, c'est trop dur pour moi, je vais voler cela. Seigneur. Tonga ny fakapanahy eo anaty amin'nvatsika mila manetry tena Il y isika. a la tentation face à notre femme ou notre mari où nous avons besoin de nous humilier. Teniny anankiray, Il y a l'un qui dit, mitendrainy anankiray. l'autre qui répond, Mekarony. monte un peu. Pour Miakatra voir. concert. Il y a aussi l'autre qui dit, non, c'est ceci, c'est cela. Fa aiza ny fankatoavantsika ao anatin'ireny zavatra ireny. Mais où sommes notre obéissance pendant ces situations? Fa rehefa matohatra fakapanahy anankiray isika. Mais quand nous faisons face aux tentations, Dia zao hoe lasa fijona vavolombelona ao atsika zany. et cela devient un témoignage pour nous. Zavatra iainako zany raha lasianabavy. Et je le vis, frères et sœurs. Satria ny fanamasina mijoro vavolombelona isan'andro atao anaty. Parce que le Saint-Esprit témoigne de cela à Comment l'intérieur tous les jours et je le ressens. Tsy fanamarina tena akory. Ce n'est pas une justification, Fa tena mahatsapa mihitsy hoe tompo. mais je ressens vraiment, Seigneur, Ny fiaretako taminao. ma persévérance, Fijaliana rehetra. ma persévérance
dans ses souffrances, manoloana ny fakapanahy face à la tentation. dia rehefa mitodika mijery azy ireny Et quand je les regarde, io za tompo halleloia mbola afaka noho ny azakazako hatrany et aho. je dis, Seigneur, alléluia, je peux continuer la course. Satria hatramin'izay azy ianao na intahiry anaty amin'ny tisitisi ty a Parce que tu m'as gardé dans cette situation. misy fotoana tena mafy ny zavatra mitranga Il y a des moments où c'est dur, fa miazona toe-pon'ny fankatoavana ianao. mais je garde cet état d'esprit d'obéissance. Amen. Amen. Satria ny finoana zay ananako a Parce que la foi que j'ai, ambarako amin'ny tompo zany fantatry ny tompo zany fantatry ny olona rehetra je zany l'exprime au Seigneur, les gens voient cela, fa tokony connu, hiteraka quoi. fankatoavana ihany koa zany. mais cela doit emmener aussi une obéissance. Zay mahatonga amin'ny Paoly milaza Et c'est pour cela que Paul dit, ao aoriana ny finoana hozy izy après la foi, ao koa reniny olona rehetra ihany koa ny fanarahanareo na ny fankatoavana. que votre obéissance soit connue de tous. Amen. 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 Fa mampalahelo raha lasianabavy a Mais ce qui est triste, frères et sœurs, hozy izy Jesosy ao amin'ny Matthieu toko fafito a Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, taovaka itsika Matthieu toko fafito andininy faraky amin'ny roapolo au verset 21, haitsika tsara ty tenin'Andriamanitra ity. nous connaissons très bien cette parole. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tomboko a no hita amin'ny fanjakany lanitra. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Fa izay manao na zay mankatoy ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra. mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tomboko tsy efa naminany amin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka dia hita amin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo, hatry zay miala amiko ianareo ry mpanao meloka. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Koa amin'izany nazovy mandre no mandre izany teniko zany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Inona ny hevitry ny tenin Jesosy eto? Et Inona ny tiany tompo ambara eto? qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole? Maro aminareo miantso amiko hoe tomboko. Plusieurs diront Seigneur, Seigneur, Fa nefa tsy manao zay lazaiko nareo. mais vous ne faites pas ma volonté. Tsy manao zay takiko aminareo. Vous ne faites pas selon ce que je vous demande. Amen. Nazovy izy andininy faefatra amby roapolo a no mandre an'izany teniko zany ka mankato azy. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, Mankato azy. l'obéir. Hitanareo ny toe-panaraka an'Andriamanitra efa nizaraiko kely teto izy ity nisy fotoana. Vous voyez l'état d'esprit selon Dieu que j'ai déjà partagé quelques La moments. piété. La piété. Toe-panaraka an'Andriamanitra. La piété. Hozy izy Paoly hoe mampiasa ny tenanareo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Paul a dit, utilisez la piété. Exercez-vous à la piété. Exercez-vous à la piété. Mampiasa hozy izy ny tenanareo. Exercez-vous à la piété. Hitanareo Paoly a rehefa afahantsika manina moa zany manao ny sitrapon'Andriamanitra dia misy fotoana izy maka ohatra. Vous voyez, quand nous devons faire la volonté de Dieu, Paul donne un exemple. Maka ohatra izy a ohatra hoe ohatra nampiazakazaka. Il prend l'exemple d'un athlète, quelqu'un qui fait une course. Dia ny dikany hoe exercez-vous io a Et la signification de exercez-vous, dia mazava be ny teny gasy mampiasa ny tenanao. et c'est très clair en malgache, Tsy ara-panahy zany. c'est pas spirituel, Fa mila miseforce ianao amin'ny vatanao. mais nous devons nous efforcer Mampiasa dans notre amin'ny corps, tenanao d'utiliser notre corps
ho amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. pour la piété. Mitakezaka zany. Et cela réclame un effort. Ndraindray ny tompo a mifanamasina mandresy lahatra antsika ao anatin'ny fotsika. Parfois, le Saint-Esprit nous convainc à l'intérieur, Fanjarantsika ny manino manao. mais c'est de notre rôle de mettre en pratique. Anjaran'ny tenantsika ny mandositra. C'est à nous de fuir. Amen. Amen. Anjaran'ny tenantsika ny mankatoa ny tenin'Andriamanitra. C'est notre responsabilité d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Fa mampalahelo a tsy ny rehetra ny mankatoa. Mais ce qui est triste, ce n'est pas tous qui obéit. Dovaka itsika maka Romanina farantsika. Allons lire un dernier passage dans Romains. Romanina toko 10. Romains chapitre 10, Teny andiny 15. au verset 15. Ataony ahoana no fitory a raha tsy nirana araka amin'ny voasoratra hoe akory ny atsaran'ny tongotry ilay ny tongotry iry mitondra teny somafaly nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny somafaly. Eo no mampalahelo indrindra raha lasaina bavy. Tsy izy rehetra no nanaiky ny teny somafaly fa hoy Isaia, Jehova o iza nino ny teny nampitondraina anay, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny teny Kristy. Fa hoy izao a sao tsy nare izy tsy efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feoany ary zay mino azy tsy homenatra ary ny teniny hatramin'izao farany rehetra zao. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous, et c'est à cela qui est triste, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur foi est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais ce qui est triste, frères et sœurs, le Seigneur parle encore des Romains, parce que dans cette église de Rome, il y a eu ces païens que nous croyons, mais nous n'avons pas besoin d'obéir. Et c'est pour cela que Paul dit, Ésaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et au verset 16, il a dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et c'est triste, je ne sais pas si nous sommes au nombre de 70 ou 80. Mais il faut toujours qu'il y en a qui ne croient pas à la parole, qui n'obéissent pas à la parole, qui n'ont pas cette obéissance. Frères et sœurs, ce n'est pas uniquement au sein de l'Église, mais partout où nous sommes, c'est là-bas que nous devons montrer notre obéissance. C'est pour ça qu'il a dit que votre obéissance est connue de tous, renommée dans le monde entier. Frères et sœurs, je ne suis pas parfait. Peut-être que ma vie n'est pas extraordinaire, mais ma vie spirituelle derrière, si je peux appeler, crier au Seigneur et demander à tout le monde, vous demandez à vous tous pour le Seigneur, que leur course soit semblable à ma course, Seigneur. Il y a la tentation. Il n'y a personne qui ne soit tenté. Je suis tenté, chacun de nous, nous sommes tous tentés. Mais le Seigneur manifeste sa grâce tous les jours. Seigneur, voici la tentation, mais je vais fuir. Amen. Amen.
amina tamin'ny kely indrindra ka tamin'ny lehibe indrindra zany. Du plus petit au plus grand. Azany ihany kikikaka ao anatin'ny foko a. Et c'est le cri dans mon cœur Ny tanora pour les jeunes, ho an'ny tsy haiko hoe nanao atsika zay any amin'ny toerana rehetra sy ny sehatra rehetra misy atsika. ou même nous qui sommes là où nous sommes dans nos travail Satria partout. tsy ny tanora ihany ny alaim-panahy Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont tentés, fa aoka isy a fakatoavana ao anatsika. mais qu'il y ait une obéissance en nous. Amen na raha lasianabavy. Fanontaniana mipetraka dia zao. Et la question qui se pose est la suivante. Tsy izany ametraka azy fa ny tompony ametraka azy amintsika. Ao amin'ny Luka toko faefatra ambin'ny folo. C'est pas moi qui la pose, mais c'est le Seigneur. Nous allons lire dans Luc, chapitre combien 14. 14, Luka toko faefatra ambin'ny folo. Ny andiny fadimy amby roapolo. au verset 25. Tsika rehetra zany zao a eo amin'ny sehatry ny olona nanaiky finoana tao anatin'ny fanekenan'ny finoana. Nous tous, nous faisons partie des gens qui ont obéi à la parole, à la foi. Fa ny tsy mampitovy atsika Mais ce qui nous différencie, dia eo amin'ny fankatoavana. c'est l'obéissance. C'est par rapport à l'obéissance. Azontsika ve zany? Est-ce que nous comprenons cela? Satria matoantsika tonga eto a Parce que si nous sommes venus ici, dia voatory ny filazantsara isika. c'est que nous connaissons l'évangile. Tia ny tompo isika, nandray an'i Jesosy isika. Nous aimons le Seigneur, nous avons accepté Jésus. Fa ny dingana faharoa ilay fankatoavana ao anatsika. Mais l'étape suivante, c'est l'obéissance qui est en nous. Luka toko faefatra ambin'ny folo ny andin'ny fadimy ambin'ny folo. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ahy ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny, ny zanany, ny rahalahy, ny anabaviny, eny ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Na zovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka manaraka ahy dia tsy azo ekena mpianatra izy. Ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Fa iza moa aminareo raha atao anao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra ny zay olany anaovana izany na misy avitany azy na tsia. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre fille, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte par sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Averiko le fanontaniao andin'ny fahavalo amby roapolo Je vais répéter la question au verset 28 sy ny fahasivy amby roapolo. et 29. Fa iza moa aminareo raha atahanao tilikambo fiainana maha-kristianina tilikambo eo. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, la vie chrétienne est une tour. No tsy mipetraka aloha mihevitra tsara izay olany anaovana izany na misy avitany azy na tsia fa sivy amby roapolo. Fandrao rehefa nanao fanorenana izy dia ampiraisiko amin'ilay tenin'ny Paoly hoe samy nandray finoana isika tafapetraka ny fanorenana ka tsy mahavita dia andatsaz zay rehetra mahita. Ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Au verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, qu'il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. Fandrao rehefa nanao fanorenana izy aussi izy ka tsy nahavita. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Firifira lasianabavy ary ny zavatra tena mahonena sy mampalahelo. Combien, frères et sœurs, et ce qui est vraiment attristant, Mampalahelo tsy ara-pihetsepo amin'ny ara-nofo akory c'est désolant, ce n'est pas par émotion charnelle, fa fatsapan'ny ny fanahy fatsapan'ny tompo apetraky ny tompo. mais ce que le Seigneur dépose en nous, ce que nous ressentons, Amin'ny mampanompon'Andriamanitra ce que je ressens en tant que serviteur de Dieu, dia zao hoe reo misy olona anankiray natao batisa.
S'il y a une personne qui a pris son baptême, dia mahita an'ilay olona ianao reo avy eo tsy amin'ny fitsarana et je vois la personne sans jugement, hein, dia tena gaga ianao hoe Jesosy io et je suis étonnée, Jésus, tena tsapan'ilay olona marina ve ny fiovam-po est-ce que cette personne ressent vraiment la conversion? satria averiko amintsika ihany za ihany koa mba novisy mba tsy nalala taloha Parce que je répète encore, moi aussi, je suis un novice. olona tsy nalala an'izay resaka fivavahana taloha Je ne savais rien de ce qui est la religion. fa haiko tsara zany hoe mitantana ny tompo a tsy kelikely na dia tao anatin'ny tsy fahalalana azy Mais je sais très bien le fait d'être conduit par le Seigneur petit à petit, même dans l'ignorance. fa tsy misy olona vita batisa raha lasianabavy Mais je sais pas, il y a des gens qui sont baptisés, frères et sœurs. afaka ray volana Après un mois, tena fiainana tsy takatry ny saina ny ataon'ilay olona et ces gens-là vivent une vie inimaginable. tsy eto amin'ny fiangonana fa amin'ny akabeany mihitsy Ce n'est pas au sein de l'Église, mais en général. tena raisin'ny olona hoe zay misy atao batisa no vonjena dia ataon'olona rituel zany le izy Et fomba mpivavahana la parole de Dieu devient une habitude, un rituel. Ceux qui sont baptisés seront sauvés. dia hoe satria fomba ampiangonana tsy maintsy atao batisa hoy a voavonjena Parce que à l'église, il faut être baptisé avant d'être sauvé. misy ary ray aman-dreny hoe ty zanako efatra ambin'ny folo taona sao dia tsy voavonjo avy ny tompo dia atosiny atao batisa Il fotsiny y a même des parents qui ont des enfants de 14 ans et qui disent peut-être qu'ils ne seront pas sauvés, alors je vais les baptiser. dia resena lahatra nefa le tanora le adolatsena Et on les convainc alors que le jeune ou l'adolescent, tsy manana finiavana na ny kely akory azy ils n'ont pas ce désir. dia mampalahelo raha lasianabavy Et c'est triste, frères et fa sœurs. lasa ohatr'izany ny kalitahoana kristianina mitsangana ankehitriny Mais c'est le genre de chrétien, la qualité d'un chrétien actuel. kristianina marefo Des chrétiens faibles tsy ampy fahalalana ny tenin'andriamanitra qui manquent de connaissance à la parole de Dieu. fa raha ohatra ka niova fo marina isika Mais si nous sommes vraiment convertis, za moi, afaka mijova volombelona je peux témoigner. tena mbola narefa tao aorianan'ny fiovam-poko a Après ma conversion, j'étais faible, hein. vulnérable J'étais vulnérable, hein. mbola be deabe ny zavatra tsy fantatro Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais tsy pas. dia namaky tenin'andriamanitra firy akory a Je n'ai pas vraiment lu la parole de Dieu, fa tsapako a mais j'ai ressenti. misy zavatra tena voaraiko marina tao am-poko Il y a quelque chose que j'ai vraiment reçu dans mon cœur. jesosy Jésus. ary tsapako a rehefa mampalahelo an' jesosy Et je ressens quand j'attriste Jésus. dia tonga amin'ny fibebahana Et cela me conduit à la repentance. misy tsy mahazo aina foana Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. dia taony tompo ny taiza ny kolokolo ny tahiry Et là, le Seigneur m'a conservé, il m'a instruit. fa ny kristianina amin'izao lasianabavy a Mais les chrétiens d'aujourd'hui, frères et tena sœurs, nandray actuellement, an' jesosy marina tao am-po ve isika est-ce que nous avons vraiment accepté Jésus dans notre cœur? satria raha jesosy ny lahara-pahameana ao anatin'ny fotsika Parce que si Jésus est la priorité dans notre cœur, tsy misy atakalotsika an' jesosy nous na n'allons pas échanger Jésus à autre chose. fa ho tonga amin'ny fankatoavana mandrakariva isika Mais nous allons y arriver à l'obéissance. fandrao rehefa nanao fanorenana izy ka tsy mahavita andeny fasivy amin'ny roapolo dia andatsa azy a izay rehetra mahita De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous qui le verront ne se mettent à le rayer. amen misy tenin'andriamanitra efa mandeha be ny lerantsika fa Le temps passe vite, mais il y a une parole romanina de toko Dieu. fahenina ny andin'ny fa 5 En Romains chapitre 6, verset 15. alovaka itsika farany Et allons lire ce dernier passage, alohan'ny farany angamany avant-dernier passage. romanina toko fahenina dia ny andin'ny fa 5 ahoana ary anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana zay renareo nytaridaran'ny paoly a satria
zay ny antony tenenako atsika an'le contexte ny romanina hatrany amin'ny voalohany votoatin'ity romanina ity hatramin'ny voalohany a hatria nisy gentilisa tao a zay vovonjy izy ireo fa jiosy nanana ny lalàny fa zareo voavonjy fotsiny ohatritsika voavonjy fotsiny a dia afaka manao zay tianay atao zany zay. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce, loin de là. Vous voyez un peu les directives de Paul. C'est pour cela que je vous ai montré le contexte au tout début de ces Romains. Ahoana ro izy anota va isika satria tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana sanatria zany 5:40. Tsy fantatrareo fa raha manolo tena ho mpanompy ianareo na ho aniza miresaka ota izy na ho aniza na loranareo ny tenanareo a dia mpanompon'izay arahanareo ianareo. Na ota ho amin'ny fahafatesana, raha ota zany ny arahanao dia fahafatesana no alehanao. Raha amin'ny fanarahana, raha amin'ny obéissance, raha amin'ny fankatoavana dia ho amin'ny famarinana. Amen. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, là il parle du péché, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Na ota na fahafatesana na amin'ny fanarahana ho amin'ny famarinana. Tiako be mihitsy io verset io raha lasiana bavy. Verset 16 any farany. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota azy ianareo. Jereo tsara le tiany Paul tenena satria 5:1 eo fa rehefa dia ary amin'ny 5:40 izy dia efa tonga tamin'ny fankatoavana izy rehetra. Amen. Fa eto izy miteny isaoran'Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota azy ianareo ny fonareo dia efa nanaraka ny fitsipiky ny fampianarana zay nanolorana anareo. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous a été instruit. Nomena fitsipiky ny fampianarana. Alléluia. Règle de doctrine. La règle de doctrine. Amen. Nomena antsika ny fitsipiky ny fampianarana. La règle de doctrine nous a été donnée. Dia na dia efa mpanompon'ny ota azy ianareo. Et même si nous sommes esclaves après avoir été esclaves du péché, dia nanana fankatoavana ny fitsipiky ny fampianarana ianareo. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Ary efa afaka, ary efa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Alléluia. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de justice. Tsy tanteraka. On n'est pas parfait. Fa zara lasiana bafy samy aniana. Mais moi, je peux jurer fa tena lasa mpanompo ny fahamarinana. Que je suis devenu esclave de l'obéissance. Rehefa de la justice. Si je chute, dia mibebaka, je me repens. Dia mianatra ny amin'ny fahalavoko dia manaraka ny fahamarinana. Et j'apprends et je suis la chute, donc cela amène à la justice. Amen. Fiainana iainako ankehitriny zany raha lasiana. C'est une vie que je vis actuellement, frères et sœurs. Ary tena miazakazaka manisy ny tenako mangana mihitsy aho. Et vraiment, je crucifie ma chair, vraiment. Mba andeha amin'ny azakazaka zany. Afin que je puisse marcher. Satria ahoana inona no antony lehibe indrindra raha lasiana bavy. Parce que c'est quoi la raison, frères et sœurs? Efa eo ambaravarana ny tompo. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Petera voalohany toko 4:17. 1 Pierre chapitre 4. 17. 1 Pierre chapitre 4. Au verset 17. 17. Fa tonga ny andro izay atombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ary raha miatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Hitanareo ve eo andininy eo? Est-ce que vous voyez ce passage? Izy tsy miteny hoe hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy mino. Il n'a pas dit quelle sera la fin de ceux qui ne croient pas. Ny tsy mino efa tsy mino aloha izy. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Fa misy ihany koa mino
Mais il y en a qui croient, fa tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. mais qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Tsy hoe tsy manaiky an'ny tompo a, misy olona zany tena tonga dia izy tsy mivavaka tsy manaiky ny tompo. C'est pas le fait de ne pas accepter le Seigneur. Il y en a qui prient, qui n'acceptent pas le Fa misy Seigneur. ihany koa ireo kalitao ampiainan'ny olona Mais zay il y a- ao anatin'ny fiangonana. Mais il y a une qualité de vie au sein de l'Église où, Raha resaka fakatoavana, si on tsisy parle de raharaina zany. l'obéissance, cela ne l'importe. Tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Nous Tovy laisse amin'izay pas ihany koa l'évangile de ny Dieu. ambaran'ny Paoly amin'ny Tesalonianina faharoa toko voalohany andininy fafito. Et dans 2 Thessaloniciens, dans, oh là là, dans Chapitre 1, Chapitre- verset 7. chapitre 1er, verset 7, Ary ny anome fitsarana ary ny anome fitsarana anareo a zay ampahoriana kosa mba mitenany raha iseho Jesosy Tompo. Thessaloniciens. Vetivety hein? Vety fotsiny a. Tesalonianina faharoa toko voalohany andininy fahavalo azafady. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 8. Teo ihany ka efa teo ambambany teo ilay izy fa diso a. Andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo zany. Ary hanome fitsarana anareo zay ampahoriana kosa mba mitenany raha iseho Jesosy Tompo any an-danitra. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Amin'ny afo midedadeda maly zay tsy mahalala an'Andriamanitra zay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Hitanareo misy foana zany katao an'ilay olona zay maninony tsy manaiky ny filazantsara. Donc vous voyez, il y a toujours ces personnes qui n'obéissent pas à l'évangile. Ozy izy ete tsy manaiky fa le izy a tsy misy fakatoavana. Ici, il dit qu'ils n'obéissent pas, mais en fait, il n'y a pas d'obéissance. Amen. Amen. Amen raha lasiana Amen, ba. frères et sœurs. Azany tiany tompo hitariana atsika e. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous conduire. Maiko teny anankiray mba Je- mampitonitony kely farantsika ao amin'ny fa mandeha aingana be aho io. Je vais vous donner un dernier Satria tsy passage. maintsy faranako ilay izy miala tsiny amin'ny lera. Le temps passe vite, mais je dois terminer. Korintiana faharoa toko fafito a. 1 Corinthiens chapitre 7. Korintiana faharoa Ah. toko fafito 2 Corinthiens chapitre 7 andininy fahatelo ambin'ny folo. au verset 13. Ary noho izany a mino fa ao arinan'ny ten'Andriamanitra ohatran'izao dia J'espère mba qu'après re vaovao mafaly. après des paroles comme cela, nous sommes consolés, nous entendrons la bonne nouvelle. Tsy ho anay akory Ce n'est pas pour nous, fa are vaovao mafaly izay ny amin'ny vadinareo ny zanakareo. Are vaovao mafaly izahay a horenay misy izondra ny vavolombelona anoany a nous allons entendre des témoignages de votre part, avy amin'ny vadinareo, de la part de vos maris, votre femme, zanakareo, vos enfants, na mpiarabelona ihany koa aza. même les voisins. Misy olona tonga eto a Ils vont venir ici tena renay ny lazan'ny finoany a ny fanarahany dia tonga eto izahay. et ils vont témoigner, ils vont reconnaître votre foi et nous sommes venus ici Satria izay mihitsy ny ambaran'ny Paoly eto parce ankehitriny que a. c'est ce que Paul dit ici. Là. Haitsika tsara ny tantaran'ny Korintianina
Nous connaissons très bien l'histoire des Corinthiens. Tao anatin'ny ota izy ireo, Ils étaient dans l'iniquité, dans le péché. nanoratra epistily Paoly a. Et Paul a écrit un épître. Eo ambombony kely eo Paoly milaza Et plus haut, il dit, hoe tena ohatrany hoe tsy anoratra aminareo anambara ny hafaliako fotsiny tsotra zao. comme s'il va juste écrire pour exprimer sa joie, tout simplement. Dia andiny fahatelo ambin'ny folo zao no lazainy. Ary noho izany a, dia nampiony izahay a, ary tamin'ny nampiononana anay, dia vao mainka ny faly izay noho ny fifalian'ny Titosy nandreny amin'ireto Korintiana reto. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit était tranquillisé par vous tous. Fa ianareo rehetra dia efa namelombelona ny fanahin'ny Titosy zany. Nare laza nare fijorona vavolombelona avy amin'ireto Korintiana reto Titosy, dia Titosy a napita an'izany tamin'ny Paoly apôstôly. Donc, Amen. voilà, Tite a exprimé cela à Paul, parce ils étaient dans la joie, ils ont... Faly Titosy, faly zany Titosy. Donc, Faly Titosy Tite nandreny dans la vaovao joie. mafaly ny amin'ny Korintiana. Lorsqu'ils ont reçu les bonnes nouvelles de la part des Corinthiens, ils étaient dans la joie. Mpanompo n'Andriamanitra e, raha lasiana bavy a, Frères et sœurs, le serviteur de Dieu, matombo tandrina mikarakara anareo a. si les serviteurs de Dieu prennent soin de vous, Ny tena fifaliana tokana ananan'ny mpanompo n'Andriamanitra, la joie unique que les serviteurs de Dieu ont, tsy mila mamaly azy amin'ny vola akory ianareo, valopy sy ny sisa, ce n'est pas les enveloppes ou l'argent, fa rehefa ao tsara ara-pa. mais quand vous êtes bien en esprit, Amen. consolé. Zay na tonga amin'ny Paoly ny teny teto hoe tena faly Titosy fa ianareo rehetra fiangonana zany a nanambara tamin'ny Titosy namelombelona ny fanahin'ny Titosy nareo. Nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit était tranquillisé par vous tous. Rehefa nisy nataoko rehetra taminy aminareo a, dia tsy mahamenatra azy zany fa tahaka ny ilazany marina taminareo ny zavatra rehetra, dia tonga marina koa ny reharehanay tamin'ny Titosy ny aminareo. Ary vao mainka miraikitra aminareo aza ny fony raha mahatsiaro, jerenareo a, vao mainka miraikitra aminareo aza ny fony andininy fadimy ambin'ny folo, raha nahatsiaro ny fankatoavanareo rehetra izy. Et si devant lui, je me suis un peu Alléluia. glorifié à votre sujet, j'en ai Alléluia. pas eu de confusion, mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Andiny fadimy ambin'ny folo naveriko a, raha vao mainka aza miraikitra aminareo ny fony, tsy ara-bola, tsy malina azy ny tômôbila nareo, tsy malina azy hoe nahazo asa tsara ve nareo, fa manino mainka niraikitra taminareo aza ny fony Titosy a, raha mahatsiaro ny fanarahanareo rehetra izy. Alléluia. Trouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous, donc il ne s'agit pas d'argent, de voiture, ni Alléluia. genre. Alléluia. Matsiaro, mahita tena amin'izay fotoan'izay a, afaka hiteny tena tsy hoe mandrivony vato a, fa tsisy andrivony vato raha tsy any an-danitra. Et à ce moment-là, on va pas dire, il y a pas quoi? Rendez-vous, vous avez compris? Les tranquilliser quoi. Oui, voilà, se tranquilliser. Tena faly izahay. Nous serons vraiment dans la joie. Fa manana rahalahy sy anabavy mahatoky. Que nous avons des frères et des sœurs fidèles. Mahatoky rahalahy sy anabavy tsisy eritreritro. Fidèles, qui n'a pas deux pensées. Fantatra hoe rahalahy ihany na manana akotra hoe izay ao anivon'ny vatany a. Que tel frère a ce combat face à sa Fa femme. mahatoky azy hoe akatoy izy anetsy tena foana iny rahalahy iny ao an-tranony ao. Mais moi, je sais qu'il va toujours Alléluia. s'humilier dans son foyer. Tsy hamono ny vatany io rahalahy Il ne io. va pas battre sa femme. Efa ihany koa ny anabavy. Voilà, ça en est de même pour la Masa ny zavatra sœur. mitranga fa any solotena ny tompo any izy a, mba arelaza amin'ny vatany a ny fanarahany amin'ny tompo. Amen. C'est dur, mais elle va Alléluia. représenter le Seigneur dans son obéissance au Seigneur. Alléluia. Zany rahalahy sy anabavy ny takin'ny tompo. C'est à cela que le Seigneur nous réclame, frères et sœurs, nous demande. Tsy ho hitan'ny faly Mansour, tsy ho hitako.
ny fiainantsika rehetra any ambadika any. Faly mon jour où moi-même nous n'allons pas voir vos vies quotidiennes, Fa là ao où ko- vous êtes, ao ko relaza amin'ny olona rehetra ny fakatoavana reo. mais que votre obéissance soit connue de tous. Tiaka ho Allons antontsika. applaudir le Halleluja. Seigneur. Ho tsika hitsangana androany. Allons nous lever. Halleluja.